Ity misy tononkalo anankiray mitondra ny lohateny hoe coronavirus. Sangan'Andriamatoa Julio, omena finaritra ary. Ino raha malaza amizao coronavirus, nefa tany aloha izany tsy ary nisy. Mitaitaina sady matahotra ny vahoaka malagasy, nefa mampalahelo kosa misy masamy gafy. Misy manararaotra mampiakatra vidin'entana, ka iangaviana sika vahoaka mba hiara entana. Aja tsara ny fepetra sy ny toro lalana, ka fadiny ny mifamorivory eny amoron-dalana. Tsy avy taiza kosa i corona fa avy tany andafy, ka izao izy tonga eto amin'nosy malagasy. Izy ary no mentsina amin'ny fatongavana izany, tsy ny filoha akory fa tsy voafeny ny sisiny tany. Arety mandrigna sady mahafaty ny coronavirus, fa ny olo sasany kosa tena mahazo benefisy. Niakatra ny vidiny sakamalao sy ny citron, farany re mpivatra kely de ho lasa patron. Tsy misy azo atao raha tsy ny fitandremantena, mifandimbiasa foana rehefa mandeha miatsena. Aza mivoaboaka lava fa mipetraha any an-trano, zava-misy tokoa ny corona fa tsy hoe akory angano. Aja mitoro-marika ary mitandrema tsara mba tsy ho feny coronavirus nosy gasikara. Tsy hoe mandrakizay akory izy io fa mbola manam-petra, samy mivavaha mba tsy ho voany sika rehetra. Ankasitrahany ianao ny heno sy namaky hatramy farany, ny talenta kosa tsy maintsy tohiziko hatrany amparany. Mirary soantsika jafy fa ho aveloko amizay ny micro, mpanoritra ny tononkalo kosa Andriamatoa Fety Julio.